Mitondra fanazavana mahakasika ny sehatra ny fiompiana omby Andriamatoa Joseph Martin Andriamampionana na Idadafara izay minisitra ny fiompiana nazava moa ny tenany tamin'izay fa dia misarotsarona fanoliana andraikitra ny ataon'ireo solombavamboaka sasatsasany amin'ny asa tao amin'ny famongorana ny asandahalo eo ihany koa ny fitakiana fanakatona na ivitoeram-pamonoana omby eny Vodivorona sy eo Toliara. Tsy misy fiandraisany velively amin'ny asandahalo ankehitriny ny fananganana ireo toeram-pamonoana omby ao Vodivorona sy ao Toliara. Hoy Andriamatoa Joseph Martin Andriamampionana na Idadafara, ministra ny fiompiana malagasy. No marihana nandritra ny fampiresahany tamin'ny mpanao gazety Matv androany fa misy ny fanoliana andraikitra ataon'ireo solombavamboaka sasatsasany amin'ny fehidina amin'ny asandahalo eto Madagasikara. Dia voatamin'ny eto Vodivorona fotsiny ohatra voatamin'ny Titontina nanomboka ny asa. Many Vodivorona tamin'ny farany taona 2013 no nanomboka ny asa. Nefa fantatsika tsara fa raha resaka dahalo izany efa tamin'ny deuxième république noforonana izany. Ary raha tsy resaka fa tsy Remenabile sika, Remenabile izany dia efa tamin'ny 2009-2010 no nampalazana izany ary hatramin'izao ny asa. Zany hoe tsisy fandraisany mihitsy ary ireo parlementaire vitsivitsy izay avy anatsimo no tena mitaka an'io moa hoe fanafehan'ny dahalo anatsimo. Raha ny anatsimo izao dia abattoir anankiray no izay tsy mamoana fotsiny 20 isan'andro fotsiny. Nefa raha ny felany eto Madagasikara dia eo amin'ny 200 ka hatramin'ny 500 isan'andro. Anjarantsika mandinika hoe misy fiantraikany hoe zany raha 20 par rapport amin'ny 200 tsisy fandraisany mihitsy amin'ny resaka aratromby ny fisian'ireo abattoir izay manondrana ireo. Ary ireo tsy hoe izany manome alalana an'ireo fa ny ministra teo aloha fa anisan'ny olana tsy azotsika eto Madagasikara investisseur noho izay tsy famariana-toerana noho izay tsy misy sécurité ho an'ny investisseur zay. Ka raha olona efa niasa efa niinvestir izy no akatonao fotsiny no ny antony tsy mitombona. Raha mitombona ilay izy tsy nanonona fa tsisy fandraisany mihitsy fa resaka alakobika sy tributaire fotsiny angano. Dia anjaranay ministera miaro kosa ny joan'ilay investisseur. Ary ireo investisseur ireo raha mividy omby dia misy fepetra mihitsy napetraka, misy contrôle nampitalin'ny filaminana ny taratasy rehetra izay fihetsika tsara dalàna. Ka iveriko hoe resaka tsy mitombona mihitsy fa fahitako azy salaminy hoe bouc émissaire mody amerikana zany le andraikitra fa ireo ihany koa ny tena mitaky an'io anjara azy ireo mihitsy ny tokony mba mijery satria anafaritra misy azy an'ireo dahalo ireo. Misy kosa ny fepetra tsy maintsy apetraky ministera ny fiompiana amin'ny resaka fanondranana hena omby. Isa araka izany ny fanatsarana nitetika fiompiana omby eto Madagasikara. Ny resaka fiompiana omby zany anatin'ny filière bovine zany dia amin'izao fotoana izao zany resaka exportation dia tsy peko fa efa mifoanana efa raran-dalàna ny famondranana omby velona fa ny hena kosa dia azo atao tsara fa misy fepetra kosa apetraka manomboka izao fa tsy ohatran'ny teo aloha. Misy fepetra be dia be zany takinay miainga avy any amin'ny conformité ny abattoir ny fanajaran'ny lalàna ny cahier de charge rehetra fa mbola misy fepetra ihany koa takinay satria mbola veriko hoe ny ministra teo aloha no nanome lalàna amin'ireo fa izaho no mitaky satria tsy ekeny saiko mihitsy hoe misy olona mamono omby 20 isan'andro dia mandefa fotsiny faible 2% fotsiny aloha fa mitaky za amin'izao fotoana izao hoe raha mamono omby 20 isan'andro anao ahoana no ahafahana mamono an'izay omby 20 vononao zay. Mila malangany anao zany infrastructure ahafahana mametraka centre de renforcement de capacité de tantara fa manatsara ny omby ny fiompiana ataony anatrarana ny omby vononao. Ao anatin'izay koa fametrahana insémination centre d'insémination artificielle, fametrahana station de monte, fametrahana géniteur amin'ireny centre reny satria mba hanatsarana ny rasy ny omby eto amintsika satria tsapa fa miaratsy mihitsy
raha natratra valonjato kilao ny ombontsika taloha misy eninjato kilao misy aza tena hoe 1000 kilo misy ny tonne ny omby taloha amin'izao fotoana izao dia efa eo amin'ny 150-200 kilo eo ny omby dia izay zany miezaka ao ataonay amin'izao fotoana izao dia ny famelomany ihany koa moa zany ireo ferme d'État rehetra izay nikatona hatramin'ny deuxième république anakaty. Mariana fa hamelohan'ity faran'ny taona 2024 ity no velomina ireo toerana fiompiana natsanga fanjakana tamin'ireo fitondrana maro ny fandimby teto Madagasikara, entina indrindra natsarana ny famokarana eo amin'ny lafiny fiompiana.